Ny maraina teo moa dia fantatra fa teny amin'ny tranon'ny FJKM teny Ampandrana ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ny fanazavan'ny filohan'ny FJKM no sady filohan'ny FFKM moa dia ny antony natongavany teny anivon'izay tranon'ny FJKM teny Ampandrana izay dia amin'ny maha-mpitantana eo anivon'ny FJKM azy mpitantana livitra zany eo anivon'ny FJKM ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana akoatra izay nanatrika ny fanokafana ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe ao anatin'izay fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana izay zany tena antony natongavany teny amin'ny tranon'ny FJKM teny Ampandrana teny fa mifameno kosa ny asan'ny FFM sy ny FFKM ho ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy mitoy araka zany ny asa tanterahan'izay FFM izay amin'izao fotoana izao isany amin'izany ny fanefana ny onitra ho an'ireo niarambony vokatry ny raharaha politika 2 hatramin'ny 7 Tsy mbola ofisialy ny fialan'Andriamatoa Marc Ravalomanana mijinika ho an'ny fampihavanana raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny FFKM ny mpitandrina Lalala Sendra Asina androany tamin'ny mpano gazety Tetsy Ampandrana. No marian'ny filohan'ny FFKM fa hatreto dia tsy nisy ny taratasy na filazana ofisialy tonga eo anivon'ny FFKM manambara ny fisitahan'Andriamatoa Marc Ravalomanana mijinika ho an'ny fampihavana pirenena. Hatreto dia tsy nisy filazana taty amin'ny FFKM hoe manambana na efa mitatao na iala atao anatin'izany ezaka atao amin'ny fampihavanana izany ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc fa ny any amin'ny gazety moa no milaza an'ireny fa zay zany tsy mahafantatra an'izany satria tsisy resaka tonga aty aminay mihitsy na ambava na antsoratra ofisialy zay voalaza aty aminay ary zay raha teo tsy nandinika le izy ka raha manontany nareo hoe inona moa no hevitry ny FFKM na ny fahitan'ny FFKM izany dia ny valiteny dia hoe valiteny avy aminay dia hoe zany resaka zay tsy misy idiran'ny FFKM zany le izy fa resaka zay iarahany amin'ny fitondram-panjakana amin'ilay zavatra manjoa azy io zany satria misy an'ilay fantatsika moa satria io ilay hoe misy décret na zavatra tahaka an'izany zay fe azy raha zay ny ilazana azy zay ny FFKM tsy miditra amin'izany fa resaka fifampitondrana eo amin'izareo fanjakana sy ny tenany manokana moa zany zavatra zany fa tsy hoe io akory no atao antondresaka ao anatin'ny fivoriana ao anatin'ny fampihavanana pirenena ary zay moa tianay ho tsindrina sy amafisina tsara hoe raha manao ny ezaka ho amin'ny fampihavanana pirenena io ny FFKM dia tsy izay ahasoa ny filoha-pirenena ankehitriny na ny filoha-pirenena teo aloha zany hoe izy dimy rahalahy mianaka no tadiavina fa zay ahasoa ny vahoaka malagasy miainga amin'izany ezaka ho amin'ny fampihavanana izany. Miroso amin'ny fiomanana ny feonam-be pirenena ny eo anivon'ny FFKM olona hatrany amin'ny 2 no andrasana anatrika ny feonam-be ho an'ny fampihavana pirenena tanterahan'ny FFKM ny 20 hatramin'ny 2 volana Aombe ho avy izao eny amin'ny CCI Vato. Nisokatra ho an'ny rehetra ny fivoriam-be ary manomboka rahapiso 20 Aprily ny fisoratana anarana ho an'ny fikambanana atoko politika ary vondrona maniry ny andray anjara ny fivoriam-be ho an'ny fampihavana pirenena. Ho fanatanterahana ny dingana nasionaly ho amin'ny fampihavana pirenena tarihan'ny FFKM izay atao amin'ny 20 sy 20 30 Aprily itoy ny ray sy rome 2012 avy izao ao amin'ny CCI Vato dia manainga ireo fikambanana sy vondrona samihafa toy ny tantsaha, fandraharaha, fiarahamon'ny pirenena, sokajinasa, vehivavy, ray aman-dreny toteny, ny fiangonana rehetra ary ny atoko politika mijoro ara-dalàna mba ho tonga isoratra anarana ao vohim-piraisana manomboka amin'ny alakamisy 20 Avril amin'ny 7 ora maraina ifarana zoma 14 Avril amin'ny 9 ora hariva izany fisoratana anarana ao vohim-piraisana izany entina amin'ny fotoana io ny taratasy fanamarinana ny fijoroana ara-dalàna ny taratasy vita soni milaza ny anaran'ireo olona 2 isolotena azy ny fandraisana anjara 2 hetsy ariary na 200,000 ariary isaky ny vondrona azo atao tsara koa ny mandrotsaka ny vola amin'ny kaonty
larana aotra dimy aotra ray aotra dimy sivy dimy valo fito aotra roapolo aotra ray roa aotra be ny Analakely FFKM Foibe. Afaka misoratra anarana koa ao amin'ny site web an'ny FFKM dia misy ny adresy moa eto w3ffkm-fampiavana-pirenena.net. miaraka amin'ny taratasy fanamarinana sy milaza ny anaran'ny olona roa zay andray anjara. Entanina manokana ireo efa nandray anjara tamin'ny Fiaonambe teny amin'ny CCI teny Vato tamin'ny taona 2012 ary koa ireo vondrona mijoro ara-dalàna ka mahenika ny nosy na faritra maromaro. Entanina koa ny FFKM manerana ny faritra 2020 mba anatanteraka fanompoam-pivavahana amin'ny 29 ny volana avril ho fitrotrolam-bavaka an'izany dinika nasionaly izany. Miantso ihany koa ny fandraisana anjara malagasy rehetra ny FFKM amin'ny fitondrana tolo-tanana ho fanatanterahana ny Fiaonambe ho an'ny fampihavana pirenena.